ahoana marina mila manova mpitondra isika miditra tanteraka ao anatin'ny fiomanana ho an'ny fampelezan-kevitra ny mpanao politika sy ny antoko politika ankehitriny efa misady aza ny mangalatra depara fotoana andrefesana ihany koa ny zotra-piainana ho an'ny malagasy tao anatin'ny 5 taona raha ny lalàna dia ny 7 septambra izao no ametra-pelany rajoel raha toka mbola irotsaka hofidiana ary ny 10 andro aoriana io no anaovan'ny malagasy ny latsabato ametrahany mpitondra hitantana ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka manomboka ny janoary 2024 izao izany no fotoana andrefesan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fahatanterahany fampanantenana izay nataony rajoela io ohatra amin'izany ny fitsinjovana sosialim-bahoaka misakafo intelo isan'andro ve ny malagasy ankehitriny ny fandriam-pahalemana ny ena ve sany tombony asandalo ny foto-drafitrasa afaka mifandray sy mifanerasera ve ny isam-paritra sa ny apotika sy ny asimba ny lalana eto amintsika ny santam-bola nahazo aina ve ny sandany ariary samy amin'ny totongana ny vidim-piainana 500 ariary ve ny kilao ny vary eny an-tsena ary 540 ariary ve ny iray litatra amin'ny menaka ny vidiny lavanila ny tombo avy telo eny sa ny iba avy telo eny ny vidiny ankehitriny santionany ireo satria isan'ny fampanantenana nataony izany tamin'ny fampelezan-kevitra raha tsy misy avokoa ny valin'ireo fanontaniana ireo dia midika fa tsy mahomby ilay mpitondra tena nifanaraka tamin'ny fampanantenana izay natao ve ny zavatra ilan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ity mantsy no isan'ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ireny ao anatin'ny fotoana fohy 5 taona ny fandrosoana zay tsy tratra tsy azo ny vahoaka malagasy hatramin'izay kankehitriny mazava izany tanteraka ve nandroso ve ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny ny hita aza sofa nisy ny covid-19 sofa tao ny ady any Ukraine natao fialana bala malona izao fahantram-bahoaka izao ny olona tena mpitarika dia tsy manilika ny tsy fahombiazana izany fa mandray ny fahadisoana sy ny tsy fahombiazany ary miaika izany tsy ny ady any Ukraine mihitsy no mibaiko ny vidin'ny voatabia sy ny vidim-bary eto Madagasikara izany raha namokatra ny tantsaha afaka ny fanampy sy mora ny vidin'izany teny an-tsena tsy fahombiazam-pitantanana no misy eto hoy indrindra mantsy ny filomary Karavalomanana hoe deto dia milaza antsika vahoaka malagasy rehetra tsy isika akory no mendrika sy sahazan'izao fahantrana izao fa eo amin'ny fitondrana no mbola kavivi manandrakandrana ary tsy mitovy fijery koa mafisina indray ary fa taona lehibe ahafahana manova ny lalana izorana zao no izany manentana antsika rehetra samby anaram-baso ny listiny mpifidy mba voasoratra ao ny anaranareo marina mihitsy izay voalazan'izay tena mikavivi ilay mpitondra raha mpitondra tsy nikavivi tsy ilaza mihitsy fa roa taona vao miakatra ny vary raha mpitondra tsy nikavivi tsy ilaza mihitsy fa ombilay vosotra azo akana-taranaka aiza no tsy holentika ny firenena tena tsy fahaizana mila mandinika tsara noho izany mba ahafahana manangana ho avy vaovao indray ao anatin'ny 5 taona manaraka dieny izao tsy mbola resy ny malagasy io no teny fampanantenana goavana izay nataony filomary Karavalomanana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny olana sy ny fitarainam-bahoaka ankehitriny ireo fotoana ahafahana manangana ho avy vaovao sy firenena vanino ity taona teno am-24 ity raha tsy mitandrina tokoa mantsy ny rehetra dia ilentika sy ho mafilavitra no tamin'ity taona ity no zavatra ilanan'ny malagasy raha mbola mitoy izao fomba fitantanana firenena izao hoy hatrany mantsy izy hoe iarahana malala ny fahavoazana sy ny fahantrana mianjady voaka malagasy ankehitriny vao miditra ery ady efa milaza vonjeo zay dada amonjy fa nefa tsy maintsy mahasamanao daolo rehetrarehetra
tsy maintsy miezaka tsika mba samy laza hoe tsy afaka anao nininony tsika raha tsy azotsika fahefana amin'ny alala fividianana dia hoy aminareo isika nefa tsy tokony ho kivy na inona mitranga fa itsika manana fanantenana foana ary ame fanantenana vaovaony olona marina mihitsy izay voalazan'izay fotoana ahafahantsika rehetra manova ny zava-misy ainantsika izao taona teno amby 24 izao mitaky andraikitra avy amintsika olo-pirenena rehetra nefa izany voalohany dia ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ny fandrotsahantsika vato na ny fifidianana ataon'ny olo-pirenena no afaka manova izao zava-misy izao azadino fa ny fahakamoana ny fidy no mety sy ahatonga ny olona izay everinao fa afaka anova ny fiainanao eo amin'ny toerana tianao ametrahana azy ka sao dia ny tsy fanatanterahanao io latsapato io no ampitika izo ny fiainanao indray mandritra ny 5 taona manaraka mila misoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana noho izany ny rehetra hoy atrano mantsy ny fanazavana hoe ity taona 324 ity hoy aminareo dia taona ahafahan'ny voaka malagasy mandray ny andraikiny amin'ny famonjena amin'ny firenena satria dia atao mpifidianana izy ity amonjy ny voaka malagasy rehetra isika miatrika amin'ny fahantrana isika izao fa andresin'ny fahantransika atsy tena azoko sarentsaina ny mahazo an'ireo olona any amin'ny fokotany ny resahako tsy afa manoatra ntsony reo loto miantra aminy tsy fisin'ny sakafo na dia andrapaka ndray mandeha fotsiny ary mihinana sakafo mihinana varomaina tsisy nininina raha nandeha omaly dia nahita hoe teny andraharo tena varomaina daholo ny any izy menakavy rehetra tsy hitako zay atao fa tsy hoe vary fotsiny mena manaraka ho an'ny olona ny sakafo fa asiana loka koa zay ny veritsika manaraka fa misy fotoana daholo zavatra rehetra manana fanantenana mazava izany mila mandray andraikitra isika raha toka matsiaro ny voafitaky ny mpitondra ankehitriny io ny fanatanterahana ny fifidianana ihany no vaolana lehibe ahafahana manatanteraka ny fikasana anatsara ny fiainana ka ahafahany malagasy manana mpitondra ara-dalàna sy tena mahafehy ny fitantanana ny firenena mila mitandrina nefa ny rehetra satria mandeha ny tetika maro mba anababoana sy anambakana indray ny fo ny vahoaka malagasy ataony mpitondra ankehitriny io ka mody mahalala ny olam-bahoaka tahaka ny tamin'ny taona 2024 ireny ka ny fizarana ano-masaka no heriny ho fitsinjovana ny vahoaka tsara lahatra ny kabary ny rantiranty ny sary fa ny olona tetikasa kanefa tsy misy tanteraka na iray aza ary mialentika ao anatin'ny lavaky ny fahantrana ny malagasy akaiky ny fifidianana mandeha ny mpimaso ataon'ny filoam-pirenena amperinasa Andry amin'ireo be ny tanàna amin'ny alalan'ny fizarana moto hoentina manatanteraka ny asa taoriny tany maro voay raikitra ihany koa ny fizarana moto ho an'ireo be ny tanàna tany Mahajanga ny farany herinandro teo aty amin'ny farany feptom-piasany vo miazakazaka sy mirarakopana ny tambitamby ireo be ny tanàna kanefa ny azy ireo ihany koa aza efa efarana ny feptom-piasana ny be ny tanàna no eny fotony akaiky ny vahoaka ka ireny no ezana alaina mafy ny fony andresena lahatra ny olona raha dika dia kajikajy politika maloto ara-pifidianana no tambiny ny fanomezana raha tena fampandrosoana komina no tadiavina ny teti-bola hoentina mampandroso ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana no akarina satria iviny kely ny 3 tapitrisa ariary isan-taona isaky ny komina izay zara raha 50 miliara ariary mahery kely ho an'ny komina 590 raha atambatra izay tsy ampy ho ana teti-bola na ministera iray akory aiza ho aiza ny resaka fitsinjara-pahefana sy ny fitsinjara-pampandrosoana tena izy tena fampandrosoana ve ny tanjona ao anatin'ny fikofokofoana anampitamby ireo olom-boafidy eny fotony amin'izao ankatiky ny fifidianana izao toa efa fomba fiady rehefa kaiky fifidianana mantsy ity fanambatambazana be ny tanàna ity satria raha iverenana ny tantara talohan'ny fifidianana 2024 dia nirarakopana ihany koa ny fizarana moto natao ny fanjakana SVM mitady ho lasa politika ny alaneniny sy tsipaky ny mialaina
mailo ry malagasy fa nibety tanàna mahazo moto fa isika vahoaka anao ahoana ny vidim-bary sy ny vidiny kojakoja andavanandro mandrindra ny 5 taona manaraka raha izao no mitoy kiondalana ahafahany malagasy manovany zava-misy iainany ity saingy kiondalana vao maika andetena ny fiainana ihany kio raha tsy mitandrina mila mijery lavitra ny malagasy araky ny afatry ny filomarika rahavalomanana io fa tsy hosodoka ny zavatra tsy anam-paharetana sy tsy hitondra vahaolana maharitra tokony ho fantatry ny rehetra trandry fa 5 taona ny fotoam-pitondrany ny filoam-pirenena iray raha mahay misafidy 5 taona ahafahana manangana ny fiainana vaovao raha tsy mahay mandinika sy mamakafaka tsara kosa fa sodoka ny fizarana ano-masaka indray andro dia 5 taona ho toy izany foana tongava misoratra anarana dieny zao dinio dieny zao ihany kio ny olona tena afaka hitondra fanovany sy tsy manao kobakambava indrindra fa ireo tantsaha 520 isanjato izay fototry ny fiainantsika rehetra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famokarana fa ahoana mariny ahoana mariny